Mitoetra ihany koa ny fanafiana ny fiara izay mampitohy ny renivohitra amin'ireo lalam-pirenena samihafa farany teo zao ohatra dia mpamily mampitohy an'Antananarivo any Toliara no maty teo am-pamiliana. Vokatr'izay dia norobain'ireo jiolany mpandeha rehetra tao anatin'ity fiara ity. Maty moto filin-dalina lady maraina manodidina ny tamin'ny 4 ora tanoandry ny mpanamory fiara avy amina kooperativa pitaterana mampitohy an'Antananarivo sy Toliary tamin'iny lalam-pirenena fahafito iny. Teo atsimon'ny Vatonambositra no nitrangan'izany fanafiana amin'ny tapetiny izany araka ny mambarin'Andriamatoa Fredinard Rakotondrafara filohan'ny kooperativa pitaterana KMMSF. Notifilin-dalina ilay mpanamory an'ilay minibus nandefa nanao karavanina azy ka maty teo ambony volant. Somary taraiky tsy naraka ny sprinter tokoa mantsy ty farany ka nanomevanareo mpanao ratsy. Nivarina tena amin'ny sisin-dalana ny fiara ka norobain'ireo dalo avokoa ireo mpandeha rehetra tao anatiny. Namaitra amin'ny fitondram-panjakana amin'ny tokony andraisana andraikitra araka izany ny kooperativa pitaterana. Koa zao vao fakomaly zao dia nisy chauffeur voatifitra tany atsimon'ny Vatonambositra, maty sur place mihitsy le chauffeur nefa tao anatin'ny caravane iny fa tany amin'ny farany alevina rapitso izy dia zany rehetra zany zao ny olana amin'ny mpitaty akoatra ny saran-dalana. Manaraka an'izany koa raha misy ny accident zao dia ny ataontsika hoe ny tsampiatoana dia matetika zany tompon'ny fiara no na ny kooperativa no miantoka ny ataontsika hoe ny sara fandaniana fitsaboana urgence zany nefa inona fotsiny andoavan'ny mpitatitra ny assurance ka zay zany dia angata koa iona amin'ny ministera-piana ny ATT mba hiaraka aminay hiteny ny tsampiantoana rehetra ny assurance rehetra mba hoe toko dia mba anana ataontsika hoe misy système manokana hoentina i-avancena sur place zany raha misy ny lozam-piarakodia misy ka misy faharatranana misy fahafatesana zany. Araka ny sosikevitra avy amin'ireo kooperativa pitaterana dia tokony arahin'ny mpitandron'ny filaminana hatrany ny convoi rehefa mandalo ireny faritra menireny kanefa dia no amavanina foana izany fepetra izany hatreto. Alevina rapitso eto Antananarivo ilay mpanamory izay vao eritreriny tokoa satria manodidina ny 5 amby 20 taona raha misy.